Katroka tsara ny amin'ny valora ariva fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV manolotra ny araba indray tompolasy toboko vavy ary dia manasanao zay naraka hatramin'ny farany izany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV izany ny makasika indrindra ny trangam-piarahamonina samihafa ny asa nandian-jiolahy eto amin'ny firenena eo ihany koa ny makasika indrindra ny kolotsaina malagasy dia ny namaizana ny rovan'ny Ambohidratrimo zany eo amin'ny sehatra ny fahasalamana ny fitokanana foto-drafitrasa goavana atao amin'ny hôpitaly Ravoahandrena Valina ao akoatr'izay ny sehatra sosialy tsy adino mitondra azy amintsika nisy nandoro alina tokony tamin'ny 120 ora tany hoany ny rovana Ambohidratrimo may tsy nisy niraisana intsony ny trano telo izay mandrafitra izany rova izany Lavenina sy Arina sisa no hita tao an-toerana hita ihany koa tao amin'ity Arembakoka sy toerana manatantara malagasy ity. Nisy nandoro omaly tokony tamin'ny 120 ora alina ny rovana Ambohidratrimo tendrombohitra faharoa amin'ireo tendrombohitra 20 eto Imerina. May tsy nisy niraisina ireo tranomasina miisa telo izay misy ny mpanjaka Ratremo lahy Matoan'Andriamasina Valina. Maro ireo malagasy toina amin'ny fihetsika namoafady tahaka izao satria ny harem-pirenena sy ny vakoka malagasy no voakitika. Isan'izany ny ao amin'ireo miaro ny harem-bakom-pirenena na ny amidy patrimoine malagasy. Tena malahelo dia malahelo mihitsy ny tenanay sy izay amin'ny harem-bakom-pirenena malagasy mahita an'izao toe-javatra izao satria tena tsara tena mahatsirava mihitsy ny mahita izao sady toerana manan-tantara ny zava-dehibe amin'ny kolotsaina malagasy tsy hoe ny eto Imerina ihany fa ny antsika malagasy rehetra toerana mahisy azy amin'ny tantarantsika ary nizanizana no an'izao dia tena angamba dia tena tsy mataotody mihitsy izay nanao an'izao tsy fantatra mihitsy nisy tiana caspara na hoe provocation dégradation na accident fa tena tokony mandray fepetra ny fanjakana tokony mandray fepetra daholo tsika rehetra mba hoe mailo tsara ary tsy voavoalohany mihitsy fisian'izao zavatra izao mampalahelo raha ohatra hoe sanatria na resaka politika na resaka ino izy ity tokony tsy nivakoka no anaovana an'izao zavatra. Tsy misy mpiambina ny rova amin'ny alina raha nambaran'ny tompony andraikitry ny rova fa ny atoandro ihany ny mpitandro ny filaminana sy ny andro-masom-pokon'olona no miara-miasa manara-maso ny rova amin'ny alina. Efa ho 30 taona no ny asa ny andraikitra ny rova raha zavitsehany sy ny vadiny fa tsy mbola nisy ny tahaka izao. Nanambara ihany koa izy fa ninina nidorana tamin'ny alalan'ny solitany ny tranomasina ary tsy ny tranomasina ihany fa saika ndoron'ny fasana misy ireo miaramila ihany koa ireo mpanao ratsy. Ny alina tsisy mpiambina ka fa miara-miasa amin'ny gendarme sy ny andro-masom-pokon'olona zahay eto zany satria zay zany miasa eto maraina parivy andro misy olona foana eto ny atoandro zany eto tsy misy atahorana le reny le hoe mainy rovana Ambohidratrimo le any ambany any reny nge reny afo miakatra reny fa ity zany tena satria anaporofonsika makasipara anazy misy pétrole nge dorona tamin'ny pétrole nge le izy fa tsy hoe andeha ho tselarana fotsiny amin'izao criminel be le izy ary azontsika porofona fa ny ritrandro efa nkitian zareo koa fa nidorona fa voafonjy zareo itsy trano miaramila fasana miaramila itsy mbola miheno ny fofona pétrole. Tsy voasambana izao fa efa matety piseho eto Madagasikara ny fandorana ireo harem-bakom-pirenena anisany efa may ny rovana Ambohimanga ny rovan'ny Manjakamiadana tsy fantatra mazava hatreto ny antony mahatonga izany efa ao anatin'ny fanadihadiana ny manam-pahefana.